sivy andro ny vita amby folo ka hatramin'ny 15 aogositra taona 10 eto Manakara ny fampiofanana na information momba ny vonjy-voina iarahana amin'ny Croix Rouge malagasy ka pilasaka sitrapo telo avy isaky ny distrika N ato amin'ny faritra Vatovavy Vinany no mandray anjara amin'ity fiofanana ity. Mizara roa miavaka tsara no fizotra ny fiofanana ka ny telo andro voalohany dia mahakasika ny vonjy-voina eny anivon'ny fiarahamonina ary ny enin'andro farany kosa dia fampiofanana ho mpampiofana na ny formation de formateur teknika momba ny famelomana aina raha tsy hadoza ny olona iray arahana fampiarana avy hatrany mba ho mora raisina izany fampianarana izany. Namariparitra nefa Andriamatoa Vonjy Azanirina coordonnateur régional ny Croix Rouge malagasy eto amin'ny faritra Vatovavy Vinany fa raha miala avy amin'io fiofanana io izy ireo dia mpampiofana ka ampiatra avy hatrany isaky ny distrika misy azy tsirairay avy. Itanjon'ny Croix Rouge malagasy moa dia fanalefahana ny fangiriforiana amin'ny mpiarabelona farafahakeliny olona iray dia tokony ahafantatra ny atao hoe vonjy